Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao. Andao ilanja. Mitombo ianao sa miaina? Izay indray havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Fantatsika tsara ny hasarobidin'izany antsoina hoe fandanjana, balance izany. Ny zaza zao rehefa teraka dia araha maso akaiky ny lanjany, ahafahana mahita hoe mitombo izy sa miaina. Everony raha ohatra ka misy olona teraka izy dia asa 3 kilao ohatra ny lanjany tamin'izy vao teraka, afaka 5 taona mbola 3 kilao ihany na 3 kilao sasany, normal ve zany? Tsy normal mihitsy zany. Ary tsy ho normal koa ny hoe raha ny lanja izy tamin'ny vao teraka 3 kilao dia asa afaka 5 taona tonga dia hoe 50 kilao avy hatrany. Tsy isy mihitsy zazakely 5 taona ho 50 kilao zany fa tonga dia azo eritreretina koa zany hoe tsy normal izany lanjy zany. Na ihany koa hoe 3 kilao izy tamin'ny vao teraka dia afaka 5 taona ty aoriana dia lasa 2 kilao izy sisa. Zazakely 5 taona ve ho 2 kilao? Ohatrany hoe mampiomehy antsika izany. Nefa dia ny fiainantsika ara-panahy dia ohatr'izany mihitsy. Rehefa teraka ianao, izany hoe rehefa nateraka indray ianao, rehefa nanaiky andray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao, ary tamin'izay fotoana izay dia niditra tao anatinao ny fanahan'Andriamanitra niteraka ny fanahanao. Dia io fanahanao vao teraka io dia tena lanjao, mitombo io sa miaina? Fa misy fitombona mihitsy takina amintsika. Ka izany nahatonga ny tenin'Andriamanitra ary Petera zao any amin'ny Petera 2:7-9:20 izy dia tena miteny mihitsy hoe mitombo amin'ny fahasoavana sy amin'ny fahalalana ozy izy any Kristy Jesosy. Izany hoe itsika kristianina dia tena olona tokony mitombo, misy croissance. Ny fitombona ara-panahy dia hoarina amin'ny fitombon'ny zaza mihitsy. Ary eo no ahitana hoe zaza na hoe kristianina normal isika. Tsy hoe rehefa lasa nateraka indray ianao dia tonga dia afaka 2 volana na afaka 2 volana na afaka 2 taona tonga ianao dia lasa hoe kristianina matanjaka ara-panahy be ohatran'ny inona mihitsy. Dia tsy mety zany zay ilay niteneniko teo hoe tsisy olona tonga dia 5 volana na afaka 5 taona dia tonga dia zazakely dia 50 kilao zao. Fa raha ohatra ka misy olona hoe nanolo teny izy androany, afaka 2 volana izy tonga dia mieritreritra ny tenany hoe fa tampitrohatra be amin'ny fahalalana ny tenin'Andriamanitra sy ny rehetrarehetra dia toy ny afon'ny lolo zany, vetivety zany dia horodana. Tsy azo antoka zany fitombony zany ary tsy normal mihitsy zany. Zany no mahatonga ny hoe tsy azo atao mihitsy reny hoe olona vao nanolo tena, mbola ao anatin'ny problème izy dia mahatonga dia izao no tenena hoe antso ny tompo aminao anaovanao mpiandro. Misy anefa fiangonana dia systématika mihitsy zany fomba fiteny zany. Nefa tonga ao amin'ilay olona dia izay foana, antso ny tompo anaovanao mpiandro. Olona vao manolo tena izy ve androany dia tonga dia terenao anao mpiandro sady afaka 2 taona izy zany dia ivoaka ho mpiandro sa afaka 2 taona. Dia inona koa zany? Avelao izy aloha tezaina tsara, avelao izy aloha andeha hitombo, tsy kelikely fa zazakely vao teraka ve dia tonga dia hoe afaka 2 taona dia ho ataonao an'izao na ho ataonao an'izao. Misy lojika tsy maintsy arahantsika satria ny saina sy ny vatana ary ny fanahy dia singa mitovitovy ihany indreo. Mitovitovy ihany indreo amin'ny ankapobeny. Ny sakafondreo, ny fitombonindreo, ny fandehandreo mitovitovy ihany. Dia tsisy mihitsy ny kristianina hoe vao nanolo tena izy androany dia tonga dia taketsika zavatra be dia be fa amin'ny voalohany izy aloha manolo tena ilay tanora. Dia tonga izy mandeha mivavaka amin'ny alahady mbola mety eny amin'ny sofiny eny ihany aloha ny kavinila. Dia aza tonga dia hoe nareo koa fa nanolo tena dia atao inona ny kavinila? Alao daholo ty ny volonareo ataovy izao. Mandeha tsikelikely io. Fa avelao aloha andefa mandeha tsikelikely ohatran'ny fitombon'ny zaza, ny fitombon'ny fahamatoran'ny olona sy ny fahatakarana ny sitrapon'Andriamanitra. Fa tsy tonga dia terena be daholo ny zavatra rehetrarehetra hoe indray mandeha. Dia tahaka izany koa misy kristianina dia tsy mitombo mihitsy. Tsy mitombo mihitsy fa dia raha ohatra zany ka hoe nanolo tena ho an'i Jesosy Kristy izy dia ilay ampahirezina reny izy. Dia afaka 5 taona, afaka 10 taona, afaka 20 taona dia mbola izay foana ihany ny toerany ilay ampahirezina reny foana ihany izy. Encouragena foana. Tsisy fitombona mihitsy hoe fa mba miakatra amina etapy indray hoe andeha indray mba hampahiry ny hafa.
efa mba ampy zay efa folotona ave ny vavahana de ho ampahirezina foana ety fa inona indray ny andraikitra tokony mba ho raisiko kosa de mba andeha ampahery amin'ny hafa am'izay a na hoe mba tokony hanao zavatra toy izao am'izay a izany le atao hoe endrika ahitana hoe mitombo le olona de ohatra zany koa raha ohatra indray le olona ka miena zany hoe raha ohatra izy zany ka nandray ny tompo izy de teo am'fandraisany ny tompo a de tena vain'Andriamanitra ny toetrany de niala asa toko hoe niala tamin'ny sigara izy ohatra afaka 5 taona de tsy mifoka sigara tsony izy fa angamba lasa hoe toko hoe asa mifoka rongony ray izy efa fiemorana ane zany efa fiemorana zany na tsy mifoka sigara tsony ary na hoe miverina amin'ny zavatra hafa indray izy de am'izay fotoana zay efa nisy fiemorana be tao anatin'le izy tao miverina amin'le faharatsiana sy le toetra ratsy rehetra indray de izany koa no maharidrefy ahafahantsika mahita hoe rehefa lanjaina zany de hita hoe ara-panahy miemotro ty olo ty miena ny lanjany ka ireny rehetrarehetra reny zavatra iainantsika andavanandro le izy fa eto amin'ny tontolo ara-panahy de ho azonao daholo ny zavatra rehetrarehetra ary zany nahatonga andro Paoly rehefa miresaka izy ny amin'ny kristianina de misy vozy izy ao anatintsika de tahaka ny vo io le ambarana ny Galatiana 5 hoe fa ny vokatry ny fanahy dia fruit de l'esprit fruit oharina tahaka ny fruit zany mitombo ao anatintsika ao ny oetin'ny fanahy masina de ny fitiavana ny fahamoram-panahy ny fahamarinana sy ny rehetrarehetra fifaliana izay tahaka ny fruit le izy mitombo tsikelikely ao anatintsika izany rehetrarehetra de eo zany no ahitana le olona hoe mitombo izy sa tsy mitombo ny afatarana azy zany na ianao ihany ara de mandanja zany hoe hitanao misy zavatra mivoatra ve hitanao misy zavatra miampy ve hitanao misy zavatra mitombo ve eo amin'ny fiainanao sa tsy misy zavatra mitombo ohatra hoe taloha tsapako hoe ny aina tanatin'izany hoe asa fahakizitinana na fahatezerana mora tezitra tsy mahatsindro ny foko mihitsy 5 taona ty aoriana ve ianao mivavaka foana de mbola tsy mahatsindro fo ihany mbola tezitra be foana ihany fa efa tokony mba misy efa mba namboarin'ny tompo efa manetiko teo amin'ny tompo izy de efa tsapako hoe efa manomboka efa tsy de ohatran'le talohantsony mihitsy ny ary efa tezitra fa efa mba mahatsapa hoe manindro mety mbola tsy tonga amin'le etapy ianao tena rehefa tonga de ivavaka be ho an'ny fahavalonao le tonga de anao an'izao mihitsiny aza mbola taitra aloha aza mbola kivy aloha fa mandeha tsikelikely le izy kanefa dia mila mandinika kotsika fa raha ohatra ka hoe mbola ela be koa ny fitombonao mandeha tsikelikely le izy pasteur de ela be koa ny fitombonao de am'izay fotoana izay koa misy problème na croissance koa ianao zany zay dikany fa raha ny tena izy zany de tokony anaraka ny fotoana ny fitombona zany ary misy ny hoe normal zany pointy olo ty zany satria rehefa refesina ny alavany ohatra de jerevana koa ny taonany de jerevana ny lanjany de hita hoe normal le fitombona de tokony tahaka an'izany tsika kristiana mila mitombo sika amin'ny fahalalana an'Andriamanitra mila mitombotsika amin'ny fahasoavana mila mitombotsika amin'ny ara-panahy amin'ny fahalalana an'i Jesosy Kristy fa aza mijanona fotsiny eo de ahoana raha ny tokony atao raha mba hoe hitomboana zany de io tsisy hafa amin'ny hoe zaza ihany ny sakafo ihany ny sakafo koa tsy azo atao be deaibe fa tonga de marary fa atao normal tsara ny sakafo de tsy ataoko hoe kelikely fa tsy ampy io de tsy ampy tombonao io de ataovy normal tsara ny sakafom-panahinao reny le fotoana fiarahana mivavaka reny ene asa mety ny alahady io na ny fiarahana mivavaka indraindray io ohatra larobia ny ariva na ihany koa ny fijerevanao an'izao fampianarana sy toriteny samihafa mitambazotra tserasero zao isan'andro ny famakianao ny soratra masina de toy ny sakafo zay hoaninao isan'andro ary io rehefa mitombo koa de tsisy hoe androany ihany misakafo de tonga de ampy-tomboky herintaona iny fa isan'andro ianao misakafo de iny sakafo hoaninao iny mety misy fotoana ray vilia le izy fa mety misy fotoana mety hoe tapaky ny vilia lasopy indraindray vary fa izao ilain'ny vatanao daholo reny rehetrarehetra reny de tsikelikely zany miditra ny anatin'ny vatanao any izy mampitombo ny nofonao de matanjaka ero de tahaka izany koa tsika kristiana aza mba manambany mihitsiny reny fotoana samihafa zay rahana mivavaka reny
iarahana mandinika soratra masina na fandehanana makany amin'ny fikambanana kristianina any amin'ny sampana any amin'ny fiangonana ny fiainoanao ny soratra masina indraindray any any am-piangonana mety tena hoe izy ianao hoe natsatso be ny toriteny androany tsy nisy ny raisiko mihitsy tsy maninona izany fa na dia ny rano mangatsiaka matsatso aza ilainy ny vatanao ihany koa indraindray dia izay dia misy fotoana ianao mahita ianao amin'ny tambazotra tserasera misy ny fampianarana misy ny toriteny tahaka izao ataontsika tao amin'ny pejy marika 16-15 zao misy any radio ara-pilazantsara izay azonao inony be dia be mihitsy ny fampianarana sy ny toriteny ao anatin'ireny radio ireny dia fidividina koa aloha ilay radio fa tsy hoe izy radio rehetra mitory filazantsara dia ho inona daholo fa misy radio tena ny hitondranao sy hitarika anao hivavaka any aminy mihitsy ny mahamaika azy reny le radio izay tsy manana tokom-pivavahana reny tsy mitarika anao any amin'ny fivavahana reny ny tena tsara inona dia nizao koa nefa ny zavatra tsara fantatsika hoe reny le toriteny kely reny zany izay enonao isan'andro dia ilainy ny vatanao reny amin'ny fitombonao ara-panahy dia raiso tsara mihitsy dia mandeha tsikelikely fa aza tonga dia hoe roviana raha vao tonga tahaka ny anina roviana raha vao ohatra ny anina fa mandeha tsikelikely araka ny hoe oviana ianao niteraka dia izao ny fomba fandrefesana azy zany ny tena ahitana hoe mitombo teo olo ity sa tsy mitombo eo anatrehan'ny olana io ohatran'ny hoe zaza sy ny hoe olon-dehibe ataovy manao épreuve ane ireo hoe dia hitanao hoe tsy ampy sakafo sy ny hoe ampy sakafo fa ny voky no maharaka ny namany zany ny fomba fitenitsika fa reo olona tsy ampy sakafo na reo le olona tsy mitombo ireo tsy lasa lavitra ireo rehefa misy épreuve ampanaovina azy fa le olona mitombo ara-dalàna no mahatonga lavitra dia izany mihitsy nysika ny ahafantaranao zany andanjahanao zany hoe mitombo sa tsy mitombo rehefa misy olana rehefa misy fisedrana rehefa misy fizahanttoetra rehefa misy zavatra mafy atrehanao dia eo no ahitana hoe mahatato soka venao mety ao anatin'ny fiangonana le olana mety ao anatin'ny tokantrano mety ara-pahasalamana mety zavatra samihafa fa tena tsapanao mihitsy hoe za efa nampianarin'i Jesosy an'izao hoe atoky azy foana na inona za efa nampianarin'i Jesosy hoe za tsy miala aminy na inona fa tsy reny le olona vao misy problème dia za tsy hivavaka tsondra ka tena fa tsy mety amiko tsony dia reny olona reny dia olona hita mihitsy hoe tsy misy fitombona tsy ampy kaloria tsy ampy vitamine tsy ampy sakafo tsy ampy le tenin'Andriamanitra tsy kelikely izay raisina matetitetika eny ary izay no mahatonga antsika hoe sarobidy ny fivavahanao isan'andro ny famakianao ny tenin'Andriamanitra satria io no sakafo mpanahintsika io izay hitombotsika isan'andro dia ilaina isan'andro mihitsy ohatra ny sakafo fa tsisy hoe sakafo indray mandesa-kerinandro zany ihany fa isan'andro tsy maintsy misakafo dia tahaka izany koa ny fanahinao mba hahafahany mitombo tsara dia sakafo ara-pahasalamana koa fa tsy arapaka daholo izay hitenentsena rehetra dia tahaka izany koa ny sakafo mipanahinao fidividio tsara izay olona mandroso sakafo eo anatrehanao fa tsy izay olona mitory tenin'Andriamanitra dia hoenona daholo fa misy tena sakafo mamparary kibo no omeny anao eo ary arary anao dia perdre du poids firy kilao indray mandeha eo ianao fa dia izay mihitsy no hoe fidividio tsara ny sakafo-panahy dia tia hampaherentsika androany mandeha tsikelikely ny fitombona ara-panahy nefa tsy maintsy mitombo isika tsy maintsy mitombo isika ao anatin'izany fiainana ara-panahy zany mitombo amin'ny fahafantarana an'i Jesosy Kristy araka le nambara amin'ny Petera 2:7-9 teo dia mahereza daholo dia misy fotoana mety hoe tena matsiro be le sakafo satria asa ohatrantsika hoe manatrika mariazy ianao dia sakafo ampitilo mihitsy ianao fa rehefa lany iny homanina indray ny sakafo rariva homanina indray ny sakafo rapitso dia tahaka izany foana dia aza mba reraka mihitsy zany fa mety nisy fotoana ianao tena nahazo tsara mihitsy amin'ilay panahy ara-panahy tamin'ny sakafo izay nozaraina teo dia fa tsy maintsy miandry indray ianao ny sakafo manaraka dia tahaka izany foana tsika dia miezaka foana koa na dia izao pejy marika 16-15 zao aza manome sakafo ho anao ka dia hoano atelomy tsakoy tsara dia ho hitanao fa ny tanjony hitombonao ara-panahy ka ahatonga anao ho vehivavy lehibe sy ho lehilahy lehibe ahatratra ny ohatra ny fahalehibeazan'i Kristy ary dia ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tombontsika mahery zary havana ho an'Andriamanitra ny voninahitra amen.